Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny ankapobeny aloha zany mbola somary maimaina ny andro saika manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny ilany andrefana iny sy ny tapany avaratra andrefana iny nosy. Ny maripana dia mbola any amin'ny ilany andrefana izay hatrany sy ny any amin'ny tendrony atsimo no ahitana ny mafana indrindra mety mbola mahatratra any amin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ao anatin'izay. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso dia misy ny orana malefaka vao maraina ho an'ny faritra Analanjoropo sy Atsinanana, mandraona mety arahina tandrivon-drano izay ho an'ny morontsiraka avaratra andrefana nosy ary mandraondraona kosa ho an'ny tapany atsimo andrefana maina tanteraka ny andro amin'ny faritra sisa. Raha ny piso tolakandro misy ny tandrivon-drano mety araikotraka ny faritry Melaky, ny faritry atsimo andrefana Menabe, ny faritra Androy zany hoe ny atitany zany tena voakasika ao anatin'izay fa ny morontsiraka dia maina ny andro. Ho an'ny afovoantany kosa mandraondraona ny andro ny tendrony avaratra andrefana iny nosy dia misy hatrany ny rahona izay mety arahina tandrivon-drano izay ho an'ny alina sy ny vao maraina be zany indrindraindrindra zany ho an'ny manodididina ny nosy be iny ny ambiny dia maina ny andro. Raha ny maripana vinavina ho an'ny rapiso izay ny ilany atsinanan'ny Madagasikara dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Raha ny ilany andrefana kosa indray dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny rapiso izay. Raha ny andro ny alahady mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Melaky, ny atitan'ny Menabe sy ny atitan'ny atsimo andrefana ary koa ny tapany avaratry ny faritry Androy mandraona mety arahina tandrivon-drano hatrany ny faritry Sofia sy ny tendrony atsimo ny faritry Diana maina tanteraka ny andro amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana vinavina amin'izay dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany atsinanana ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefany nosy. Ho an'ny andro ny alatsinainy dia mbola mitohy hatrany aloha zany ny orana fa any amin'ny ilany andrefana hatrany misy azy ny atany Melaky, atsimo andrefana Menabe mety mahazo tandrivon-drano ihany koa vao maraina ho an'ny faritra Vatovavy, Fidivonany, atsimo atsinanana mandraona ny andro ny tapakandro hariva ho an'ny afovoantany iray manontolo mety misy ihany ny tandrivon-drano tsy tena azo lazaina fa mitsitokotoko tanteraka ho an'ny afovoantany izay hatrany. Maina ny andro ho an'ny faritra sisa. Raha ny maripana vinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 ho an'ny afovoantany, 30 ka hatramin'ny 13 ho an'ny morontsiraka atsinanana ary misy mahatratra any amin'ny 30 degré kosa ho an'ny tendrony atsimo ny nosy ahitana amin'ny tany faritra Androy. Faranantsika amin'ny tany fahatoan'ny rivotra ny fandaharana izay hitantsika isaky ny azomana talata moa zany izay tany fahatoan'ny rivotra izay nisy teto Antananarivo. Ny jana amin'ny antonony raha ny tany fahatoan'ny rivotra amin'ny ankapobeny nandritry ny herinandro ity zany saika ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetrandro nefa no jerena atao anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina ijanona amin'ny antonony hatrany izay tany fahatoan'ny rivotra izay eto amin'ny tanànana Antananarivo renivohitra. Izay ny meteontsika tamin'ity androany ity. Rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko.